fa ho azany a dia ny miandry mihitsy hoe napita zaza dia nymeritreritra hoe afa manalina olona ao anatin'izany 3 taona zany afa manalina olona no mivoaka avy amin'izany école leptini zany efa misy mpitsara mivoaka avao efa misy médecin efa misy pilote efa misy ataoko hoe ingénieur firina efa mivoaka avao zay fotsiny nge le tena rêve hoe mba nahavita zany ianao teto amin'ny firenena. Nareo moa zany tokoa fanabeazana ankapobeny enseignement général fa tsy misy hoe technique ana mbola tsy manao technique zay hatretrao am'izay amin'ny fotoana mamety azy. Dia ianao moa teo ny teny hoe misy mpiara-miombonantoka na fiaraha-miasa nareo tsy haiko any ivelany nareo ve zany amin'izay hoe fiaraha-miombonantoka zay a misy fitohizana hoe le mpianatra avy eto mety misy fitohizan'le fandratony fianarana na amin'ireny le mpiara-dia aminareo any ivelany any ivelany leptini ny tena marina dia zany nanangana azy ary araky ny efa niteneniko dia efa nofinofy hatrany amin'ny fahazazana le izy hatrany amin'ny fahazazana izy dia efa nofinofy ary nezahana ho tanteraka lay nofy lay faniriana fa tsy natao hoe akapobe nijerena fotsiny amin'izao nezahana ho tanteraka dia tanteraka moa izy ary ny fitaovana rehetra ampiasain'ny école leptini ny boky indrindrindrindra atao hoe tsy ray volana mahery zay dia tonga ny contener ray indray vatsinindreo mpamatsy mpiara-miasa mpiara-miombonantoka ny velany dia ny école leptini zany dia misy mpamatsy tanteraka amin'ireny fitaovan'ireny ary ny ankizy rehefa vita fianarana eto a Madagasikara zany hoe vita baccalauréat avao amin'ny Petini tsy ndriko manokana fa nanao ny baccalauréat zany hoe navita hatrany amin'ny terminal zany misy ankizy mako hitany hoe avoavo le niveau Petini de classe de première izy dia makabaka reny zany tsy afaka hitondra ny anaran'ny Petini mihitsy dia tsy afaka hovoakana iandro velany mihitsy fa raha ohatra izy ka tena hoe nianatra ara-talàna navita ny classe terminale dia nahiditra any amin'ny université malagasy izy Petini nge sélection de dossier dia efa tafiditra daholo fa raha ho an'ny ankizy première mangalatra kosa anticipeny le baccalauréat reny zany tsy afaka hitondra ny anara amin'ny Petini satria raha anao concours eto izy nanao concours eroa izy sanatria tsy afaka dia manjary manimba le image de marque amin'ny Petini alako tsiny le teny vahiny manjary manimba hoe zay tao amin'ny Petini nefa izy olona classe de première ohatran'le mihinana voankazo manta zany mihinana paoma manta akondro manta zany hoe tsy tokony mbola ho tazana fa tokony mbola andalo fotoana amasahana nefa fa hoaninao meloa zany hoe alanao meloa le baka ka le baka nefa firy dia efa afaka amin'izay fotoana izay afaka amin'izao fotsiny amin'izao ianao fa tsy midika kosa hoe tena mahay fa raha miandro fotoana mamety azy dia tena mahay ary dia avoaka ny velany zany hoe ny école no manampy tanteraka eo amin'ny fanomanana ny dossier rehetrarehetra ary zay nalefa amin'ny Petini mbola tsisy zany hoe tsy natody na tsy tafavoaka zany ao aminatin'izay mihitsy namatora mafalisoa ny sekoly dia ohatran'ny orinasa ohatran'ny hoe manao taozavatra sainginenareo ny sekoly moa zany dia ny olona ny volavolaina ny orinasa amin'ny ankapobeny misy ny hoe vanim-potoana tena mampiroborobo azy misy hoe mandalo fahaseranana kely ny sekoly le Petini hoe nandritra zay 3 taona zay mba nahatsiaro hoe ny sedra olana teo amin'ny hoe nohon'ny tontolo mpiarahamonina ankapobeny teto amintsika na nohony tsy fantatro hoe fahaseranany ray aman-dreny amin'ny ankapobeny mba nahatsiaro an'izay ve ny sekoly le Petini sekoly le Petini dia tena taky ny olona rehetrarehetra tsy maintsy misy zavatra sedraina raha manomboka zavatra ianao dia tsy maintsy misy zavatra sedraina dolidoly fa matetika manko tsika inge be dia be ny hoe tsy mananasa fotsiny dia inona ny atao andeha anao sekoly dia rehefa tsy voavolavola tsara tsy vohomana tsara ao anatin'le izy dia mipetraka daholo ny olana rehetrarehetra sy tsy araky le nieritreretinao ny zavatra hipotra eo rehefa avy eo fa ny Petini efa niomana tanteraka tamin'izany dia raha amin'izay sehatra zay zany izy dia tsy nandalo olana mihitsy tsy nandalo olana izy fa dia ohatran'ny hoe nandeha moa Jehovah koa moa mitahy zay angamba aloha amin'ny ankapobeny dia netikio ny fitantanana amin'ny lafiny rehetrarehetra zany
fa na eo mifanaramana olona na eo mitombotson'ny olona eo fanaovana formation ny mpiasa fanomezana ny rehetrarehetra dra tokony ampampiodina azy fa nisy fotoana nandalova mipetiny olana mafy ny raha antsika nahita tamin'ny télévision sisa zay tsy dirana lavitra angambany a fa ny raha nahita angambany reny satria ny trano vao vita dia nisombana ohatra zany a tamin'ny fotoana ka ohatra hoe ny anankiray tiako fantatra hoe tamin'ny taona inona ny mety hoe latsaka ambany indrindra le voka-panadinana ohatra no ny antony nanenina tsy fantatro ny voka-panadinana tsy nidina mihitsy ninonninona zany hoe voenjika foana aloha ny akamaron'ny zato isan-jato na anasena dia voenjika foana fa nisy fotoana araka le nyteneniko hoe nisy olana teo ampetiny ary tamin'izay fotoana zay no eritreretana ho raraka petiny tamin'ny 2000 moa sa 2000 iny rotaka be grève be iny zay nisany nanenjehana manokana mipetiny angambany ataoko hoe tsy dia hitariny zany fa zavatra efa lasa daholo moa fa teo no natahotra mafy zay tavoka-panadinana nefa fanohatra fa voafezato isan-jato tanteraka le izy fa ny olana kapobe nisy tokoa aloha reny fa sombany-javatra sy ny sisa fa taky ny zavatra rehetra tsisy ny zavatra tsy mety tseny anatsarana azy io ety amin'izao fotoana raha matotale généraly ny fiainam-piarahamonina kapeny maneran-tany mihitsy efa andresantsika teo moa le fiazakazaha fivoaran'ny teknôlôjia ohatra hoe any tokantrano tsirairay avy any zao amin'ny kapeny manana fahitalavitra ny tokantrano fiatrehan'ny mpanabe an'izay be deaibe zany le zavatra mety ho hitan'le mpianatra na le ankizy ivelan'ny sekoly na ny fiainam-piarahamonina ao anatin'ny ankohonany ao na ny anatin'ny tanàna misy azy any ohatra hoe malaza be zao amin'izao fotoana zao ty hoe fizahan-tany mamaofady ty izay isan'ny mampanahirana mpanabe amin'ny fitaizanany ankizy ahoana ny fomba atao hoe fidiranareo an-tsehatra amin'izay le hoe mba asa zany hoe fifampifezana ve sa fifampitondrana ao anatin'izay trangany miseho mahazo vahany zay io ny olona misy diso fijery ihany hoe zareo avy any ivelany na zareo vazaha no tena manao ny fizahan-tany mamofady io elakotsiny azafady diso fijery ihany ary za dia somary tena sarotiny sary-piaro amin'zaza araky nefa niteneniko hoe tia loatra dia sary-piaro amin'zaza ary zay fahasarotam-piaro zay no natonga tena tsy anaiky mihitsy ny atao hoe fampianarana sy ny fanabeazana zavatra misy olona manko mitendry zay mpanabe loza tsy azon'le olona ve ny atao hoe mpanabe fa mpampianatra indray ny eritreretiny ny mpampianatra ny fampianarana sy ny fanabeazana dia anisy amin'ny mahasary-piaro alohan'ny idirantsika aloha amin'le fizahan-tany mamofady satria nahoana raha voabe araky ny tokony ho izy ny olona anankiray dia tsy ny malagasy irery ihany fa ny olona rehetra zany dia tsy isy akora inge zany fizahan-tany reo olona mpizahan-tany amofady reo na ny vetotera na ny any velany fa afangaron'le olona le manabe sy mampianatra ny manabe dia mamolavola olombanina tena hovanina ka raha voavolavola olombanina daholo ny olona dia tsy anao adalàna satria fantatra hoe adalàna ty zavatra ataony ty ary ny mampianatra dia mamolavola olona anam-pahaizana anana diplôma zany hoe zavatra roa tena misaraka tanteraka zany reo ndray mamolavola olona anam-pahaizana ary ndray mamolavola olona olombanina ka zay zavatra idirako amin'ity fizahan-tany mamofady ty satria nahoana tsy ireo olona vanivelan'ireo ihany iny no tongeto manao an'io mandehandeha manaonao adalàna manimbanimba zazakely sy sisa sy ny sisa io fa ny lehilahy eto any tena manao an'io ny lehilahy zany hoe tsy nydretrarehetra lako tsy ny mese soava fa sao do zany hoe za lehilahy sao de ampidiry madame petiny ao fa zay moa ny alalan'ny olona de teneniko am'izay fa tsy ny lehilahy rehetrarehetra fa ny lehilahy voabe ara-dalàna kosa tsy manao an'izany fa ny tena mampalahelo
ary zavatra hitako tsy ao amin'ny école leptini akory fa maty ankizy amoa de mandeha tena mandany ny fotoanako rehefa misy fotoana fialan-tsasatra iny de mandeha any amin'ny province rehetrarehetra any amin'izay tokony andehanako de miona miadevitra miresaka amin'ireny ankizy kely reny ary de manome sosikevitra mampianatra mitarika hoe inona ny tokony atao inona ny tokony velomana mba tsy hanao an'izany an-dalàna zany inona ny antony ny misy karazana lehilahy nanety autera na nany avy any velany eo amin'ny lehilahy manomboka eo amin'ny 5 taona manomboka tiany reny zazavavy kely reny ary de manararoatra mihitsy amin'ny mety ho tsy fisiny le ray aman-dreny misy koa inge ray aman-dreny izy mihitsy no mampirisika an'le zanany mampirisika an'le zanany izy noho hoe tsy fahazahoany fanabeazana ara-dalàna de veriny ho etam-barotra zany ny zanany apetrany hoe ho etam-barotra zay aloha anankiray de feritreretany koa hoe tokony iodikodine tseroa azahoana an'izay vola zay amin'ny mahetam-barotra azy misy kosa nefa tena filan'le zaza mihitsy na filan'le olona tsy voatery any amin'ny province fa enina de eto Antananarivo avy ohatra zany tsy zaho tsy miresaka ny école leptini kosa am'zany satria za matopana be de tena ny anazy zany mahasaro-piaro ary am'izay mahasaro-piaro azay de tena manidy laclé mihitsy amin'ny fomba fitaiza de fa mijery amin'ny akapobeany mampanabe ny resahako an'izay de hita tokoa moa fa misy akony tanteraka any amin'ny zaza malagasy reny manampitrotraka ny fijerena ny télévision ny internet petinira manao hoe libre ny internet tsy andoavam-bola ao ampianarana de asina masinina betsaka de mandeha ao le zavatra fa voafe ny zavatra azo jerena sy ny tsy azo jerena fa apetrako amin'ny olona tsirairay indrindrindrindra ny télévision tsika manana ny olona manana télévision le sary avoakao matetika za tsy manao hoe viva za koa tsy nanoranarana télé zao fa akapobeany ny sary avoakao de tena mampitondra alahelo anay mihitsy ary za moa indrindrindrindra tena malahelo satria nahoana matetika misy zavatra tsy tokony ho jeren'ny ankizy amin'ny ora tokony tsy andehanany no mandeha le izy ina anankiray ny ray aman-dreny koa moa mety misy koa angambany za tsy miresaka petinio zay fa kapobeany tsy maharaka hoe noho ny efa asa be loatra atao andraikitra be deabe atao de tsy maharaka firy hoe inona tsony zao no mandeha am'izao na am'izao de malalaka le ankizy matetika koa moa ny ray aman-dreny ety fahasairana na fitatiavam-bola de alina be vao mody an-trano ny ankizy efa maninona mijery zay tiany hojerena mbola sehatra zavatra hafa ihany koa azo anakianana ny hoe mety koa misy olona tsy manana efitrano ny ankizy manokana de amin'ny akapobeany ohatrany efa mandeha ho azy ao an-trano alefa ny télé de mandeha ho azy zay mijery saingy aza adino fa misy olona linao de le zazakely na le ankizy tsy ampitaona zany rehetrarehetra zany ny entourage lako tsy ny teny vahiny manodidina ny tena ny zavatra hita maso ary ny zavatra rehetrarehetrarehetrarehetra de mahasaro-piaro tokony asaro-piaro ny ray aman-dreny tsirairay avy ka ianao zao miteny hoe tokony asaro-piaro ny ray aman-dreny misy koa ezaka amin'le fiarahamonina ianao zao amin'ny hoe tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana anao mba mandray anjara amin'ireny hoe asa mety ho séminaire na fikambanana natao ampiroborobo ny fitaizana sy fanabeazana ho amin'ny hoe fisorohana ny fahazahoana vahany tony hoe fizahan-tanina mofatsy ny any tony ve anao za de mionona fotsiny amin'ny hoe zay olona sy andrapatafaresaka aminao hoe tseroa ihany mba hifanipazana hevitra sy anatranatra araka ny nazavainao toe rehefa mandeha manao vakansa na ohatr'izany de mba mitaparesadresaka amin'izay olona